Efa ndresaka an'izay pejin'ny fampianarana izay ansika dingana lehibe ny fampidiran'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra FRAM izay nampanantenain'izy ireo saingy tsy mahasehaka ny isan'ny mpampianatra FRAM tokony hiditra ho mpiasam-panjakana nefa izany raha nambarany ny Saint-Pamanosy. Akoatra io dia misy ny fitakiana napetraka ity syndicat ny mpampianatra mpanabe ity araka izao hitateran-dravaka Randriamanalina sy mamirasoanay voazy izao. Iray alina tamin'ireo mpampianatra FRAM misy 507 manerana ny Madagasikara no efa noraisy ny fanjakana tamin'ny taona 2014 teo. Raha 503 alina no mahazo tampo-karama avy amin'ny fanjakana na enseignant FRAM subventionné. Ny ambiny kosa dia mbola tsy nisitraka izany zo izany dia efa nisy aza ny fampanantenana nataon'ny ministera fanabeazam-pirenena araka ny tatitra nataon'ny Saint-Pamanosy androany. Ity syndicat ity dia mangataka ny ampitomboana ny tampo-karama ny mpampianatra FRAM izay mahazo tombontsoa amin'izay tampo-karama izay. Dia ho an'ny EPP sy ny préscolaire zany, ny éducateur préscolaire takina zany mba ampiakarina 7 alina sy 2 hetsy ny 2 alina sy 2 hetsy. Dia ny CEG ampiakarina 7 alina sy 2 hetsy ary ny any amin'ny lycée ampiakarina 2 alina sy 2 hetsy. Mikasika ny fandraisana mpampianatra 2 alina amin'ity taona ity kosa dia mandrososikevitra syndicat ity amin'ny anaovana izany isaky ny zapa mba hisy ny fifandanjana raha toka isaky ny sisikona nataterahan'izany teo aloha ary hisy ny fikarakarana manokana atao amin'ny raha mihoatra ny 570 taona. Izay 570 taona ny mihoatra izay efa nilaozan'ny lalàna zany raha ny lalàna misy tao amintsika 570 taona midina ny tokony raisina mpiasam-panjakana. Efa nampanantena ny ministera 2014 fa irecruter azy ireo ary fantatray fa ho avy tokoa izay. Dia nametraka sosokevitra zany ny Saint-Pamanosy amin'ny fomba irecruter an'ireo olona ireo hoe ny 570 taona ka hatramin'ny 250 taona recrutena anaovana lettre dérogation spéciale tsy asiana adivarotra zany fa recrutena avy hatrany raisina mpiasam-panjakana izy ireo. Fa ny 350 taona ka hatramin'ny 90 taona izay rahantsika mahita fa misy ao anatin'ny mpampianatra FRAM zany dia fenona zany sosokevitry ny Saint-Pamanosy fenona ny kinapisany zareo izay hoentiny ho retraite fa mena subvention spéciale ry zareo mandra-paharetraitiny izay. Ka ho an'ny any amin'ny EPP zany nangatahanay zany sosokevitra mba ho karamana 3 hetsy isam-bolana izy ireo ireo mpampianatra izay be taona 350 taona ny miakatra izay. Ho an'ny any amin'ny CEG 5 alina sy 3 hetsy ary ny any amin'ny lycée 4 hetsy. Zay zany no nangatahanay ao anatin'ilay izy. Nangataka ny fampiakarana ireo tampo-karama samihafa ity Saint-Pamanosy ity. Ao anatin'izany ny tampo-karama ny trano fonenana ho lasa 7 alina ariary raha 7 ariary teo aloha, ny fahalavira-toerana ho lasa 2 hetsy ariary raha toka 10 alina ariary teo aloha ary ny tampo-karama ny fampianarana ho lasa 2 hetsy ariary raha toka 400 ariary zany teo aloha. Ankoatra io tokony volena ihany koa ny tampo-karama ny fanomanana sy ny fitsarana ka ho ferana 7 alina ariary isaky ny mpampianatra. Nampitandrina ny ministra fanabeazam-pirenena tsy ho tafalatsaka amin'ny fampidirana ara-politika amin'ny fanabeazana ity syndicat ity indrindra manoloana ny fanendrena chef Cisco izay andrasana atsy ho aty.